Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho a. Anio alakamisy fa 4 ny volana Novambra 2022. Ry havana, anio aho a dia ampahery anao a amin'ny tenin'ny fanahy masina izay nomeny ahy a tamin'ny talata afakomaly izany a. Raha vao nifoha aho ny maraina teo ambony fandriana dia niteny tamiko ny fanahy masina. Ka anio a dia maniraka ahy a ny fanahy masina ampahery anao a ny amin'izany teny a izay nomeny izany a, ary misy a nofina seho an-tompo tamiko efa ela mifandray a amin'izany a tenin'ny fanahy masina izany. Alohan'izany anefany a dia hiara hivavaka aloha isika, ametraka izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy, satria izy irery ihany a no lohan'ny zavatra rehetra. Ary raha tsy ny fanahin'ny Tompo a no miasa amiko a sy miasa aminao a, dia very maina foana izao fotoana izao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotranao izahay amin'izao maraina vaovao nomenao izao. Dera ho anao ray, aja ho anao, voninahitra ho anao. Misaotra Jesosy a, satria mbola nampindraminao anay ilay fofinaina ao anatinay. Ka mangataka aminao Tompo, aoka ianao no hiasa aminay tsiraray avy, na izahako izay hiteny Jesosy, na ireo izay hiaino Jesosy a. Aoka ianao anamboatra anay, aoka ianao anolokolo anay, satria Jesosy a, zava-poana tokoa izahay, satria mandalo sy mielina toy ny ravina izahay Jesosy. Ka mangataka aminao Tompo, aoka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao, satria piasanao aho, ary vonina anao ny asanao mandra-patapitry ny fofinaiko. Ampiverina indray ireo olonao izay mbola tadiavinao Jesosy a, ho ao ambalanao. Ianao Tompo no mahita an'izy ireny, zaho Jesosy tsy mahita an'izy ireny. Ka mangataka aminao koa Tompo, aoka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andoroko ny asa matin'ny Satana, ireo zana-tsipika izay alefany mitady hanafoka anay. Ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevona mandoro ny fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy a, ianao lay manda afo manodidina anay tsiraray avy olonao. Misandrata eo amin'ny voninahitrao, satria ianao lay Andriamanitra velona sy mahery. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Ry havana, araka ny noteneniko teo a, dia afakomaly maraina ny talata io zany a, 20 ny volana Novambra izay diavintsika ity a, dia niteny tamiko ny fanahy masina. Raha vao nifoha aho, dia henoko izy a nampatsiahy ahy a ilay tantaran'ilay vehivavy a na mafa ny tongotry Jesosy a tamin'ny volondohany. Alleluia, alleluia, tsara ny Tompo. Eny ry havana, iny tantara iny a no nampatsiahivon'ny fanahy masina tamiko. Dia teo ihany izy a, dia tonga dia nampafantatra ahy a ny fahalebiazan'ny herin'ny volontsika vehivavy sy ny mahamasina sy ny mahasaropady a io volontsika io. Zany hoe tokony ho ajaintsika fa tsy ataotao amin'izao loko rehetra izao, na tapahana zany, na atao an'izao fomba rehetra izao, satria ny fanahy masina dia tena nanazava tsara mihitsy. Andao isika amaky ny teny a izay nomeny fanahy masina. Vao nanokatra Baiboly tamin'io andro io a, tonga de teo amin'ny bokin'ny Lioka, toko 7 a, misy ilay tantara momba
ny amin'ny ilay no teneny tamiko a tamin'izako a mbola teo ambony fandriana. Aleloia! Zany zavatra izany a dia zavatra anankiray a ampahafantary ny fanahy masina fa eo izy, eo amintsika mandrakariva izy rehefa miaina ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana isika. Asa nahazonareo an-tsaina ny fahalebiazana izany satria teo ampandriana ahako miteny amiko ny fanahy masina. Dia noho ny efa nifohako a anokatra baiboly, hitady ilay tantara tonga dia teo amin'ilay verse no nisokatra. Nisy an'ilay tantara no nisokatra. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Izany hoe ny fanahy masina mihitsy no nitondra ny tanako tonga dia nanokatra an'ilay baiboly eo amin'izay tiany aseho. Andao hovakintsika io tantara io. Tsy hovakintsika manontolo izy fa horaisintsika ny tena tiany fanahy masina horaisina ampaherezana antsika vehivavy. Ary koa ny lehilahy mba tsy ho lava volo. Izany hoe ny vehivavy tsy maintsy lava volo, ny lehilahy tsy maintsy fohy volo. Andao hovakintsika ny ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 7 horaisintsika eo amin'ny andininy fa 7 dia midina isika ery amin'ny andininy fa 7. Izany hoe tsy hovakintsika manontolo zany io tantara io, fa mino aho fa afaka ihany ianao mba amaky izany. Momba ny amin'ny tantarany lay fariseo anankiray atao hoe Simona. Izy dia nanasa an' Jesosy hiara-isakafo taminy. Dia tamin'io fotoana io no tonga tao ilay vehivavy. Io vehivavy io dia voalaza any amin'ny bokin'ny Jaona toko 12 fa i Maria io vehivavy io. I Maria ilay rahavaviny Marta ary koa anabaviny Lazarosy. Hovakintsika ary ny ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 7 ny andininy fa 7 ihany dia midina isika eo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 50. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nijanona tao ao arinany teo anilan'ny tongony izy ka nitomany. Dia nakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namaoka azy tamin'ny volondohany. Dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanosotra azy tamin'ny menaka manitra. Hidina isika eo amin'ny andininy fa 7. Ary nitodika nijery andra vehivavy Jesosy ka niteny tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto antranonao aho, nefa tsy mba nanome ahy rano anasana ny tongotro ianao, fa izy kosa dia nakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasony ary namaoka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka ahy akory ianao, nefa izy hatr'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako dia tsy mba nosoranao diloilo akory, fa izy kosa dia nanosotra menaka manitra ny tongotro. Koa amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny elony marobe, fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamindra vehivavy, voavela ny elokao. Ary izay niara-nihinana taminy dia niresaka hoe, iza moa ity no mba mamela eloka? Ary hoy izy tamindra vehivavy, ny finoanao efa namonjy anao, mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Ry havana, hitanareo izany, ny ranomasony, ny tete teo amin'ny tongotry Jesosy
nakotsa ny tongotry Jesosy dia ny volondohany no namafany ilay ranomaso tamin'ny tongotry Jesosy. Aleluia, aleluia. Isika nefany isika vehivavy, io volontsika io dia tsy mba ajaintsika. Nefany io volontsika io dia nampafantary ny fanahy masina tsara tamiko fa io volontsika io no fisaronana. Zany hoe tena ohatran'ny saron-doha. Fa na dia izany aza tsy maintsy misaron-doha isika rehefa mivavaka, satria noho ny anjely manodidina antsika. Aleluia, aleluia. Eny ry havana, ao amin'ny Korintianina voalohany manambara an'izany. Andao hovakiantsika. Korintianina voalohany 1:10. Hovakiantsika ny andininy 5, dia ny andininy 10, dia ny andininy 15. Hovakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-bo ninahitra ny lohany, satria toy ny voaharatra izy amin'izany. Andininy 10. Izany no tokony hitondrany vehivavy mari-pahefana eo amin'ny lohany noho ny amin'ny anjely. Andininy 15. Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Amen. Aleluia. Mazava tsara mitsika zany izao ry havana, fa ny volontsika dia tsy maintsy saromana rehefa mivavaka isika na maminany. Raha ohatra moa ka hoe nomeny Tompo fa minaniana koa ianao. Ary teneniny eo amin'ny andininy 10 fa mari-pahefana eo amin'ny lohantsika izany ny saron-doha. Afaka vakianao ny 12 manontolo. Fa manambara ny amin'ny lehilahy tsy mahazo manao saron-doha ary tsy mahazo lava volo, fa isika vehivavy ihany no tsy maintsy lava volo. Eo amin'ny andininy 10 io araka ny teneniko teo hoe mari-pahefana eo amin'ny lohantsika ary noho ny amin'ny anjely. Zany hoe tsy maintsy misaron-doha isika, satria rehefa mivavaka dia misy anjely manatrika antsika. Aleluia. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra araka ny efa nijoroko vavolombelona teto momba ny amin'ny anjely. Efa misy any amin'ny fijoroana vavolombelona hafa any. Eo amin'ny andininy 15. Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Amen. Ny volontsika izany no fisaromana. Mazava tsara tompoko, ny volontsika tsy maintsy lava. Ny zavatra anankiray nampatsiahivy Tompo tamiko teo dia tamin'ny Tompo tonga nanao opération tato trano, dia izahako tsy ny saron-doha fa ny voloko efa lava, fa ny fatotra vaoariana fotsiny ny voloko. Zany hoe eo anatrehan'i Jesosy zany rehefa tonga izy manatrika antsika vehivavy na tsy misy saron-doha raha isika rehefa lava volo, dia eo ny Tompo, satria izay no nampatsiahiviny ahy teo. Tonga tato izy nanao opération any video any raha mbola tsy hainao izany, dia ny voloko tamin'izany tsy nisarona. Aleluia. Fa eto ny tenin'Andriamanitra
dia miteny hoe noho ny amin'ny anjely. Zany hoe eo anatrehan'ny anjely isika dia tsy maintsy manao saron-doha ho mari-pahefana eo amin'ny lohantsika. Tsara ny tompo, tsara ny tompo, ary isaorantsika ny fanahy masina ny amin'ny fanazavana izay omeny amin'izao fotoana izao. Aleloia! Ary ny tenin'Andriamanitra mbola nomeny fanahy masina ihany koa ao amin'ny bokin'ny Matio 5:9-7, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mianiana amin'ny lohanao, fa tsy mahay, mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Amen. Mazava tsara fa isika dia tsy mahazo manova ny lokony volontsika, satria isika hoy ny tenin'Andriamanitra eto, zany hoe i Jesosy zany no ny teny eto tamin'izy nampianatra, dia tena teneniny mazava tsara mihitsy fa izy no manana fahefana amin'ny lohantsika, amin'ny volontsika. Zany hoe amin'ny tenantsika manontolo fa ny volo no ambarany eto. Teneniny fa tsy mahay isika na dia mahafotsy na mahamainty ny singam-bolo anakiray akory aza. Amen. Eny ry havana, mandeha makany am-panao volo na mividy loko atao amin'ny volo, nefany dia lany vola makarena, fa rehefa avy eo dia afaka le loko dia mamerina mandoko indray. Oka isika tena hitandrina fa tsy tiany tompo isika anaonao foana amin'ny lohantsika, satria io no fisaromana. Io dia voaly eo anatrehan'Andriamanitra io. Fa eo anatrehan'ny anjely dia tsy maintsy misaron-doha isika. Tsy afaka manaonao foana mihitsy isika, satria any tompo ny tenantsika. Ary fantatritsika tsara ny teniny ao amin'ny bokin'i Isaia, ilay teniny hoe na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova ao, ary mandra-pahafotsy volo anareo dia izao ihany no isahirana hitondra anareo. Izao no nanao, ka izao ihany no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy anafaka. Amen. Ao amin'ny Isaia 4:7 izany 4. Ry havana, aoka isika anaika ho karakarain'i Jesosy. Aoka isika akatoa ny teniny fanahy masina, ary tsy andidididy ny momba ny tenantsika sy ny momba antsika, fa tempolin'Andriamanitra isika, an'Andriamanitra isika. Indray andro nampanofy ahy ny tompo. Hitako ao tao anatin'ny nofy fa ny voloko dia lava be. Hitako zany alavidavitra, dia ny avao an-damosiko zany no naseho an'ny tompo ay hoe lava be ny voloko. Amen. Ny mahagaga dia tsy mitovy amin'ny alavan'ny voloko zao, fa naseho an'ny tompo tao anatin'ny nofy fa tena lava be ny voloko. Ary mbola nisy ihany koa nofy hafa naseho an'ny tompo tamiko hoe ny voloko ny randrana anankiray lava be fotsiny avy ao an-damosina. Anankiray fotsiny zany hoe mirandrana lava be anankiray fotsiny avy ao an-damosina. Aleloia ho an'Andriamanitra. Izany rehetra izany dia manambara ny fitakiany tompo amitsika mba homendrika eo anatrehany isika, mba anaraka izay tiany isika. Tiantsika ny tompo, mbola manovantsika foana izy raha manaiky moa isika. Anjaranao no mandinika, anjaranao no mametra-panontaniana amin'i Jesosy. Oka ianao andohalika raha tsy mino izay lazain'ny fanahy masina na koa ireo nofy izay ambara eto amin'ny video eto foana. Ny tompo anie ampihiratra ny masom-panahintsika tsiraray avy. Mbola hiverina eto aho raha mbola tsy tonga i Jesosy ampiakatra antsika fiangonany.
na koa mbola tsy lasa ny ray amintsika hiala eto amin'ity tany ity. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.